Shalom, shalom, miarahaba antsika rehetrarehetra, mankasitraka misaotra antsika rehetra zany manaraka ny fampianarana fizarana moa zany ny Torah, na baiboly moa izy ny besinimaro, fa ny Torah no anarany ao anatin'ny teny voalohany, teny hébreu, teny ampiasaina amin'ny nazahoana ireo zanak'Israely ny antsoina hoe teny ilay nahary, Hashem, Bezat Hashem. Dia anio moa zany tsika hanohy ny fampianarana ny olon-kendo anankiray izay antsoina hoe Rabbi Chaim Vital, izay mpianatry ny olon-dehibe, izy koa moa olon-dehibe fa mpianatry olon-dehibe anankiray antsoina hoe Ari Akadosh, izay namela hafatra ho an'ireo taranaka mapara na Israelita io na ho an'ny besimaro, satria ny tena marina ny hafatra alefa ao anatin'ny Torah dia ho an'ny olona rehetra eto amin'ny tany ity, ho an'ny olombelona, taranak'ilay olona voalohany namboarin'ny nahary, Adama. Dia amin'izay fotoana izay mantsy araka ny ho an'izay efa mahafantatra ao anatin'ity boky mangamanga antsoina hoe Shari Kidushatia, miresaka izy ho an'ny Adama sy zanaky Adama, fa tsy ho an'ny ataontsika hoe Israelita na ho an'ny mponina izay naka an'izay ataontsika hoe voninahitra antsoina hoe Israel izany. Bezat Hashem. Izao zany tanjona hoe inona zany izay hafatra izay, inona ny ireo lova napetraka ireo olon-kendry ho antsika, raisitsika tahaka ny lova, araka ny teny hoe lova tsofina sy ny lova zany mantsy zavatra manan-danja. Ny zavatra fantatsika moa zany rehefa eto amin'ny miara-miaina dia hoe lova ara-batana ihany na ara-materialy no fantatsika, hoe na lova an'izay zany ny olona anankiray mandova na vola na tany na fananana izay ataontsika hoe azon'ireo ray aman-dreny tany aloha, ka nisy taranany no mandova azy. Fa misy ny antsoina koa hoe lova ara-panahy, ary ireo lova ara-panahy ireo ny tena marina feno isan-karazany izy, ary indrindra ireo no manan-danja indrindra teo amin'ny fiainana sy ny ataontsika hoe ny fiainana andavanandro n'ireo ntaolo tany aloha. Atsika moa zany izao amin'izay resaka finoana, tsy hoe finoana fa lova ara-panahy izay, sy efa vitsina ny olona mahafantatra izany hoe inona tsara atao hoe finoana ara-panahy, na hoe tsy finoana fa lova ara-panahy, ary mila fantatra hoe inona tsara moa zany hoe lova ara-panahy zany. Dia izy ve tahaka ny ara-batana hoe vola ara-bola ve ilay sa inona ny ao anatiny. Dia ny tena marina rehefa mitsanjaka an'ireo hafatra napetraka ray aman-dreny izay nampita ho an'ny taranaka ny fahendrena, tsisy afa-tsy izay ny fahendrena, chokhma hozy izy amin'ny teny hébreu, iny no ny ezaka tena ezaka be indrindra napetraka ireo olon-kendry tany aloha hoe
reto ny lalana aleha, reto ny atao ary reto ny aza atao na izao aza latsaka amin'izany lalana zany raha ohatra ka te hahazo handray ny lovan'ny ray aman-dreny tany aloha zay feno fahendrena. De anio tsika zany anohy ny fampianaran'ny Micheal Ngidala ao anatin'ilay boky antsoina hoe Chat araiky aloha Chat na ilay ireo varavaran'ny fahamasinana satria araky ny efa fantatsika fa ny fahamasinana dia mifandray tsara amin'ny fahendrena. Ny olon-kendry tsy be ditra no afaka miakatra amin'ny antsoina hoe ny fahamasinana. Fa ny fahamasinana tsy hoe masina satria nanaraka ny fomba sy ny fady de masina. Marina fa manampy zay. Marina fa eo mihitsy zay ary zay no mahatonga ny olona anankiray hoe manana fahendrena satria mahalala ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Fa ny maha olon-kendry ny olon-kendry de ilay fahendrena sy ilay fifehezan-tena eo amin'ny lafiny indrindra indrindra hoe ireo ditra. Zay efa nitrandrahantsika tany amin'ny cours tany amin'ny fampianarana tany aloha tany mikasika an'ireo élément efatra zay mifehy ny antsoina hoe mefehy hagesody na ilay fanafototra zay misy ao anatin'ny olombelona tsirairay. Ary io tsy manavaka hoe ito hoe israelita sa tsy israelita fa olombelona anankiray dia samy manana an'izay. Zao zany tanjona hoe inona zany ny tokony raisitsika, inona ireo torolalana napetrak'ireo olon-kendry ho antsika aty amin'ity taranaka aty ampara aty aoriana aty mba hoe hahazo handray ary mendrika ny andraisana an'izany lova ara-panahy izay navelan'ireo razambe sy ray aman-dreny tena marina ary ireo olon-dehibe. Izao no trandrahantsika amin'ity anio ity. Hachem hozaraina ny écran Chat araiky aloha Chat. Ezatra Hachem. De tsy atadisy hitantsika eto zany ny écran. Io zany araky ny fantatsika mamaky foana antsika amin'ny teny hébreu ilay teny niavian'ny Torah de miezaka antsika no mandika azy amin'ny teny malagasy Ezatra Hachem. De eto zany izy milaza am'zay tsika zao. Hoy izy ve'eluhem ma shetzarich leizaher ad ktsat ha'aharon. Reto hozy izy ireo zavatra tokony tandremana mandra-pahafaty. Ary io tandremana tsara indrindra zany dikan'izay hoe fampitandremana lehibe eto ity. Tsarira leizaher, tsarira mila hoe leizaher tandremana tsara. Ty zany afatra napetrak'ireo olon-kendry anankiray antsoina hoe Micheal Ngidala. De inona hozy zany zany zavatra tokony tandremana tena hoe mandra-pahafaty. Tsy ny dikan'izany na mihevitra le olona hoe nahazo dingana ka hoe niova me lehibe ka mihevitra zany hoe vita zany zay ny anjarako tamin'le ezaka nataoko fa tsy mila ezaka intsony. De eto le afatra hoe na oviana na oviana mandra-pahavitan'izao vanim-potoana niainana hozy izy Ketz Haron ny farany amin'ny farany indrindra. Ketz zany mantsy ohatran'ny hoe any amin'ny farasisiny fa ny farasisiny farany raha ohatra ka adikako araky teny mihitsy le izy. Inona zany zay afatra zay hozy izy? Afatra voalohany hozy izy Hizaher mikol minekaas vekapdiha vega'ava. Misy zavatra telo hozy izy no tokony tena hoe tandremana lehibe indrindra eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny fiainana. Inona hozy izy ireo zavatra ireo? Kaas fahatezerana ary kepida. Kepida zany avy amin'ny teny vahiny izy hoe perfectionniste. Mila zavatra tonga lafatra. Ataontsika hoe fomba fiainana hoe rehefa manao zavatra anankiray de tsy maintsy tonga lafatra tena amin'le maha izy azy fa tsy afaka hoe raha vao misy zavatra kely tsy mety arakin'izay nieritreretiko de tonga de efa tsy izy zay de avela le izy na tsy manao an'le izy tsy mantanteraka an'le izy intsony na tezitra satria ny tena marina rehefa misy zavatra tsy tsara tsy nanaraka ny sitrapony ny fomba fisainana de efa latsaka amin'ny fahatezerana amin'le olona nanao an'izay zavatra zay na amin'ilay nahary izay nametraka an'izay zavatra zay. Satria izy io ireo toetra ireo no mahatonga ny olona anankiray manalavitra ny fahamasinana, manalavitra ny toerana antsoina hoe masina ary indrindra indrindra manalavitra n'ilay nahary Hachem. De inona hozy izy? Ny fahatezerana
ny antsoina hoe perfectionniste hoy izy ny teny frantsay. De ny fahatelo gava, feboebona. Ny tena marina reo zavatra telo reo a de ao anatin'ny toetra ratsy anankiray antsoina hoe feboebona ihany izy io. Satria araka ny efa nihitatsika, ny feboebona na ny gava dia tahaky ny fahatezerana. Ny dikan'izay hoe ny olona feno eboebo, ny eboebo dia fantatra fa mora tezitra. Manino izy mora tezitra? Satria ny olona feno ny eboebo zany a, olona mametraka ny tenany amin'ny avo indrindra noho ny olona rehetrarehetra. Dikan'izay ny zavatra teneniny, ny fihetsikiny sy ny fisainany avo noho ny an'olon-kafa. Dikan'izay raha misy olona hafa na asaina mihitsy ary io le nahary koa ary hoe zao hozy izy le nahary nefa tsika miteny hoe zay hozy izy le nahary fa za mbola manana ny maha izy ahy. Am'zay fotoana zay zany fantaro fa rehefa mitranga ny zavatra manohatra ny eritreriny, manohatra ny fijeriny, manohatra ny fihetsiny, tonga de tezitra io olona io, misy fahatezerana io olona io. De zay zany ny mahatonga an'io ireo zavatra efa telo reo de ray ihany avy amin'ity fototra antsoina hoe feboebona. De hozy izy afiloha levone beteha, indrindrandrindra hozy izy aza adino hozy izy zany mitandrina mampitandrina hoe miezaka, misy ezaka tokony atao hoe tsy ho latsaka am'reo zavatra toetra telo reo, indrindrandrindra ho an'ireo zay miara-belona ao an-tokantranonao, ao anatin'ny tranonao. Le bety le bane, ny zanaky ny tranonao raha ohatra ka adikako ara-bakiteny, inona zany? Ireo mpiara-monina aminao. Samy salama mahabanita, saosy zanahary samy salama. Ireo mpiara-monina zany mila tandremana tsara hoe aza adino sao de mihevitra hoe any ivelany any za no mitandrina rehefa asan'olona mankany amin'ny toerana anankiray de asehoko zany fa za olona tsy mora tezitra na tsy asehoko ny feboebona fa rehefa any an-trano tsisy olona mahita fa ao am'tokantrano tsy mpiara-belona any de ao am'zay tena tonga de mivoaka am'zay ny hatezerana, mivoaka ny feboebona, mahavita mamaly olona sy ny sisa. Zany no mahatonga ny olon-kendreo milaza hoe indrindrandrindra na de ireo zanaky ny tranonao hozy izy na ny mpiara-monina. De hozy izy eharefeha isy lo te aneno. Raha ohatra hozy izy ka misy olona manohitra anao na miteny ratsy ho anao, insulté hozy izy ny amin'ny teny frantsay, miteny ratsy ho anao na manao zavatra ratsy zany, misy zavatra teneniny taminao anao eo de miteny le olona zavatra ratsy eo aminao, aza mamaly. Lo te aneno, zay ny dikan'izay, lo aza te aneno, anenina zany mamaly. Aza valiana hozy izy io olona io, ty isy zay miteny zavatra ratsy eo anatrehanao io hozy izy, aza mamaly. De aia ne eleva velo oleva, mitovy am'zay koa. Raha ohatra ndray olona anankiray hozy izy raha ohatra hozy izy misy olona anankiray ataontsika hoe mitovitovy hery am'zay ihany hoe na manafitohana anao na mamandrika anao na miteny zavatra ratsy eo anao de aza manao tahaka aza mamaly azy hozy izy, tahaky ny zavatra nataony taminao. Ky alizekative satria mikasika an'izay fihetsika zay hozy izy dia voasoratra any amin'ny bokin'ny mpitsara Softim hoe ve ohevava ketset hashemesh begevorato. Satria hozy izy misoratra any hoe ireo zay tia azy hozy izy de tahaka ny masoandro ketsat zay fivoahan'ny masoandro azafady amin'ny ora faran'izay matanjaka indrindra, gevorato. Inona dikan'izay? Tahaka ny tatao vovonana raha ohatra ka adika amin'ny teny gasy hoe lay toeran'ny masoandro amin'ny tena faratapiny amin'le izy mahery indrindra iny hozy izy ny hazavan'ny olona anankiray zay vao misy olona miteny manaratsy azy, maminga anazy, manao sy ny zavatra rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra fa tsy mamaly mihitsy izy. Eny le izy na ohatra izy tonga de lasa na fa tsy mamaly izy na teo izy na tany aoriana. Zany hozy izy ny hery ny olona anankiray, tsy hoe hery fa ny hazavana ananan'ny olona anankiray amin'ny fotoana io rehefa indrindrandrindra hozy izy zany inona koa ny dikan'izay rehefa tena hoe tian'le olona ilay nahary hasenina, mariky ny fitiavan'ny olona an'ilay nahary ny tsy filatsahana,
ny fitandremana na mba tsy ho lasa tezitra na mampiseho fehbohebohona na amin'ilay resaka koa hoe perfectionniste, hoe ny zavatra ataoko dia tsy maintsy tonga lafitra, tsy maintsy zavatra tsara, fa tsisy an'izany raha vao ratsy kely izany tsy mila an'izany, izany rehetrarehetra izany mariky ny fihebohebohana. Dia hoy izy: "Via è vera alla midotava le khol misy khata velô targish tsahar afilo belibeha kitov ho leha." Dia hoy izy izao mafy hozy izy ny tsy ho latsaka amin'izany fahotana, satria hoy izy fahotana no antsoina hoe fahatezerana. Manosika ny olona anankiray ho lasa ataontsika hoe lasa manana fihetsika tena tsy izy mihitsy, tsy tompony tena intsony izy satria misy fihebohebohony, tsy tompony tena izany dia dikan'izay olona petrahana zavatra tsy misy hasina intsony. Zay no antsoina hoe olona tratran'ny fahatezerana. Ary hozy izy ny olon-kendry mikasika an'izany olona latsaka anatin'ny fahatezerana izany hoe raha ohatra ianao hozy izy ka misy olona eo anatrehanao tezitra, tandremina mijery mijery amin'ny masony satria io olona io hozy izy dia antsoina hoe avoda zara mamash. Inona dikan'izay? Io olona io no antsoina hoe raha ohatra ka adikako amin'ny dika azontsika amin'izao fotoana hoe io no antsoina hoe sampy aminy. Fa ilay sampy tsy sanatria an'izany tsy ilay sampy amin'ilay fombantsika taloha ilay hoe sampy fa ilay nadikan'ireto taty aoriana hoe idôlatria hozy izy ny teny vahiny. Fa amin'ny dikan'izay hoe ny tena marina dikany antsoina hoe avoda zara asa ataontsika hoe asa vahiny tsy nangatan'ilay nahary ho an'ireo vahoaka na ireo zavaboarina. Izany no antsoina hoe avoda zara fa nadikan'ny olona izy hoe idôlatria, dia ilay idôlatria ilay amin'ilay hevitra ratsy no nampitan'ny be sy ny maro amin'ny antsoina hoe sampy. Sampy izany nefa misy hasina, fa manaraka ny resaka amin'izay. Fa ny hasina ao anatin'ny sampy fa ilay olona mampiasa azy no manana an'ilay fo ratsy, manana an'ilay ditra ao anatiny dia manjary lasa ratsy koa ilay fitaovana, nefa fitaovana tsy izy mihitsy no ratsy fa ilay tanana mitazona an'ilay fitaovana no manome loko na tsara na ratsy azy. Dia zay hoy izy zany tandremana tsara ny tsy andika, tsy ho latsaka amin'ireo ota ireo satria rehefa amin'ny olona hoy izy ny anankiray manao an'izay bebe tsara io izy no tena zavatra tsara indrindra ho amin'ny fony ary hanome azy hery hiadivany amin'ilay antsoina hoe yetser hara na ireo ilay ilany ratsy ao anatin'ny fanahy olona anankiray. Iny moa ilay ilany ratsy ao ny toetra ny antsoina hoe midot raot na toetra ratsy. Dia raha ohatra izany olona anankiray te hiady amin'izany antsoina hoe toetra ratsy izany na ditra dia ny tandremana voalohany hozy izy ny fahatezerana sy ny fihebohebohana satria raha vao ao no misy io zavatra io ny sisan'ny toetra ratsy rehetrarehetra manaraka an'izay dia ny toetra rehetrarehetra izay misy dia miainga amin'ity toetra antsoina hoe fahatezerana ity. Vetivety fotsiny misy zavatra kely fotsiny jereko fa very isika aza miala. Mialatsiny fa misy zavatra tokony hovaliana kely. Dia verina indray zany isika ao anatin'ilay fampianarana. Qui colle à mahavir al midotava mahavirin lo alcool peshaav ou micol shehen avonot ve khatot
وإيمعني إني شكل لخا هيا لخبش مي شيزعريخ كي خايم أتا بمبكش لخ بزوزيزة ni afatra ny teneniny amin'izay. Izay isika hoe inona ny teneniny tato? Aha. Zao izy izy a, le fampianarana tato satria mitovy jereko eo fotsiny dikan'ity le dikateny tato amin'ny teny anglisy satria indraindray a mitovy, ataontsika hoe tsara ny fandikana fa misy zavatra miova. Fa eto a somary hoverantsika kelikely fa ny teny hébreu satria tsy de mitovy tsara ny dikateny ato. Ozy izy, satria ozy izy a ny olona anankiray zany zay tsy latsaka na hoe tena nanao ezaka be ny tsy ho tezitra, manao ezaka be amin'ny tena hoe mametraka ny tenany amin'ny farany ambany fa tsy amin'ny farany ambony tahaka ny olona feno fehezebona iny dikan'izany, mametraka ny fomba fiteniny, ny fihetsiny sy ny ao anaty eritreritrany amin'ny farany ambany ny olona rehetrarehetra. Inona dikan'izay? Afaka mandray fampianarana amin'ny olon-kafa ny zavatra tenenin'ny olona ato amiko dia misy fampianarana zany dikan'izay, tsy tonga dia miteny diso anao na hoe zany zavatra zany tsy azonao mihitsy le izy satria izao no tena izy amin'le izy. Zany rehetrarehetra zany ezahana zany hoe mametraka ny tena any amin'ny hoe handray farany ambany. Inona dikan'izay? Fanetretena. Io olona io izy raha ohatra ka tena manome ezaka be amin'izany, tandremana tsara zany zavatra zany, dia izy ny ota rehetrarehetra izay nataony tamin'ny androm-piainany, izay rehetrarehetra nataony, na io ota io na famendrehana io na zavatra rehetrarehetra izay hoe nitranga teo aminy izay nataony dia ho afaka avokoa. Manana hery izy ny mamafa an'izany ary tsy afaka tena tsisy eo aminy intsony zany zavatra zany izy ary tsara ho aminy zany amin'ny mikasika ny ireo ota nataony. Dia amin'izay fotoana izay hoy izy dia iny ene leha me maranitra amin'izay hoy izy ny fomba fisainanao. Sehel moa zany ataontsika hoe ati-doha fa eto miresaka izy amin'ilay hoe fampiasainao ny fisainana faranita-tsaina sy ny fahendrenao izy me mazava kokoa ary mahita amin'izay ianao ny zavatra hatramin'izay zavatra hoe tsy hitanao fa matoa ianao nanao an'izay ezaka izay, misy zavatra tampoka amin'izay mipoitra eo amin'ny fiainanao, misy ohatran'ny hoe mivoaka tsikelikely na me mazava ny masonao. Io le kisarisary nalainy teo hoe rehefa misy olona izy anankiray miezaka manao an'izay dia tahaka ny masoandro amin'ny vanim-potoana farany matanjaka indrindra. Inona dikan'izay? Ny masonao dia mihiratra. Hitanao daholo le afatra ao ambadika ny zava-mitranga ao amin'ny fiainanao. Matoa misy an'izao, izao ny antony. Misokatra, mihiratra ny maso. Misy kihaim ata mivakesh lah. Dia amin'izay fotoana izao izy a amin'ny fotoana io izy ianao no afaka manampy koa ny tena marina an'ilay olona nanoka-bava teo aminao, hoe ny olona tsy nanaiky ny zavatra teneninao na hoe ny olona manaratsy anao na any amin'ny toerana ataontsika hoe voatokana tokantrano ilay izy na any ivelany eo mason'ny be sy ny maro. Dia rehefa mangina anao ho fantany tsara koa izay fantan'ilay olona zany hoe ity olona ity tsy namaly an'ilay zavatra teneniko nefa izaho efa nanao ratsy, tsy hoe nanao ratsy fa niteny mafy, nisy fihetsika mafy sy ny sisa, na hoe misy koa ary hoe tsy hoe nikasy tanana sanatrian'izany fa fantatra hoe andatsy fotsiny hoe mila tenenina tsara fotsiny, hazavaina tsara. Shalom shalom aby fianakaviana Yoshua. Shalom shalom. Mila Shalom shalom Rav. Shalom shalom. Miala tsiny fa tara kely fa zao vao. Tsisy olana. Dia ohatran'izao ilay izy. Raha ohatra ka ilay olona zany tezitra eo akaikinao ka hoe hitanao izy fa hamono sanatrian'izany, hanangan-tanana ka hoe haka ny aina, ny lalàna dia tsy maintsy mamaly ianao satria fantatrao izy fa hamono ny ainao, izay izy ianao vao afaka mamaly.
Fa raha ohatra ka vitanao hoe miteny fotsiny ny zavatra atao voalohany, aza mijery any masony ary andana mandeha, aza mijanona eo. Zay no fatao, tsy mila mamaly zany. Rehefa tena hoe sanatrian'izany maka zavatra izy ka hoe hanenjika tena hoe hamono, voalohany aloha raha ohatra ka mbola afaka mandositra, fa raha tena hoe manaraka izy ka hoe fantatrao fa tsy hamela izy raha tsy hamono anao, zay anao vao mitsangana am'zay de izy zay ny lalàna hoe mitsangana de izy ara no vonona voalohany satria misy ny antsoina hoe pikoa nesy fesy, ny lanjan'ny aina. Ny ainao am'zay fotoana zay satria anao manao ny marina na hoe le olona no te hanaka ny ainao de ny ainao mila arovana. Zay no mahatonga le amy lalàna amy sabata raha ohatra sanatria fantatra fa ohatra hoe tsy mahazo mitsabo amy sabata nefa misy ohatra sanatrian'izany marary de hoe sabata zao de avy aloha hoe sanatrian'izany tsy afaka mitsabo za, tsy zay. Tsy maintsy dikana io lalàna le hoe tsy mahazo mitsabo io satria inona ny avo indrindra noho ny lalàna? Ny aina. Am'zay fotoana zay averiko ihany. Fa eto fotsiny izy hoe io hozy izy rehefa misy olona manao an'zay ka mbola tsy hitanao hoe misy menace hozy izy ny teny vahiny. Tsy ho hanala ny ainao de tsy mamaly anao fa andana mandeha. Tonga de lasa tsy mamaly mihitsy. Neva kesh lefa. Ok, de hoy izy am'zay. Vekabel kol ha'adam besimcha af im hu shonecha ki al yedechem yehafer lecha leohev. Torohevitra faharoa manaraka rehefa azontsika zany le fitandremana an'le antsoina hoe fahatezerana sy fihebohebohana sy ny antsoina hoe perfectionnisme. Zavatra torohevitra faharoa napetraky ny Alexis Vidal, rehefa miresaka amin'ny olona anao izy na iza na le olona makahala anao de inona hozy izy? Raiso hozy izy io olona io kol adam ny olombelona rehetra besimcha ampifaliana. Af im huson echa na de fahavalonao ary io hozy izy na olona makahala anao. Tena hoe simcha, io tsy le hoe mody faly. Eto mantsy moramora hoe mampiseho hoe faly za jereo fa faly satria hitako nianatra an'ity de aseho ivelany fa tena hafaliana ao anatin'ny fo. Hafaliana tena izy io fa tsy le hafaliana any ivelany, any anatiny. De raiso ampifaliana ary ampitsikina moa zany hoe rehefa mandray olona anao zany na iza eo misy foana zay hafaliana hita amin'ny taratra amin'ny tarenao zay. Zavatra misarotra mantsy izy indraindray rehefa hoe misahirana ny olona de ny fiainana misarotra nefa mandray olona de tsy tratran'izay fiainana zay de tsy mitsiky, tsisy hafaliana fa de ahoana zay de vita. Fa na iza hozy izy olona io raiso ampifaliana besimcha. De rehefa manao an'izay hozy izy ianao de inona zavatra mitranga? Yehafer lecha leohev. Satria ivadika izay herin'izay zavatra izay fihetsika zay zay fomba fiainana zay hozy izy manova ny zavatra rehetrarehetra lasa ho fitiavana. Na olona atao zay tena hoe hitsapany zany fa ampifaliana le ao anatinao. De na olona ataontsika hoe mety hoe manana hevitra ratsy aminao satria anao mampiseho foana zay hafaliana zay de na tsy eo de eo ary le olona no hiova fa miraikitra ao anatin'ny sainy zany ary mety mampiova anazy tsikelikely lasa ho hiditra amin'ny antsoina hoe fitiavana, le ohev. Hazakot hu lecha. De fantaro hozy izy fa rehefa miova zay olona zay, miova ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao hoe nisy olona sanatrian'izany makahala ka amin'ny fomba fihetsika sy ny fandraisanao azy ampifaliana foana ka niova izy ary manam-pitiavana ho anao am'zay de ianao hozy izy no mahazo an'le famendrehana, ny mérite. Ho anao le mérite am'zay fotoana zay. De kol divrecha yehu benachat de kol namuch. De rehefa miresaka hozy izy anao rehefa miteny mandray fitenenana de hozy izy hoe raiso ampiasao hozy izy le feo amin'ny feo malefaka sy feo malefaka sy andikana an'izay amin'ny teny gasy feo malefaka sy mahafinaritra. Rehefa miresaka zany
Tsy tonga de ohatrany hoe le olona tezitra le na hoe manana an'izay ohatrany hoe mandray fiteny tonga de mafy be, avo be ny feo. Feo malefaka ary mahafinaritra. Zay hozy izy ny torohevitra anankiray hafa. O bala tia kanesa de regadol haka asy de zay averiny indray le toetra anankiray, le ditra anankiray antsoina hoe fahatezerana. De tena tandremo izy izy ny fahenoana hoe eny fa ao anatin'ny feon'ity olona ty misy fahatezerana zany. Tandremo izy izy milatsaka indray amin'ny antsoina hoe kaasy na fahatezerana. Rehaser atsevot ve daaga melibeha veaever raa mi bisareha ki mokesho oleha lesal ek roar kodesh me aleha. Afatra anankiray koa ty fahatelo. Fahaefatra moa zany zao. Fata de izao izy izy ny manala ireo alahelo rehetra zay misy ao anatin'ny fonao. Milibeha. Ny alahelo sy ny zavatra ataontsika hoe negatif. Tsy mahafaly, mampalahelo, mahatezitra ny zavatra rehetrarehetra zay fomba fieritreritra mitondra ny fisainana lasa ohatrany hoe ho resy, lasa hoe zay hoe ho resy na feno an'izay alahelo zay hozy izy de tandremo, mieza tsara. Misy anankiroa de miezaka hozy izy ny manala an'izany fenoy hafaliana zany ny na ny fomba fisainana amin'ny hoe mety daholo ny zavatra rehetra na inona na inona ny tranga teo misy antony de iny rehefa tanteraka ekeko iny ary ampifaliana ny zakako ny vokatry ny zavatra nataoko. Satria hozy izy reny rehetrarehetra reny zavatra negatif reny hozy izy na le mandoto ny fo, reo hozy izy no mahatonga ny roa hakodesh na ny rivotra masina. Inona io rivotra masina io? Le hasina azo avy amin'ny alalan'ny ny fahazavana sy ny ataontsika hoe fahitana amin'ny tontolo ara-panahy. Ny fifandraisana miaraka amin'ny tontolo ara-panahy ary fahitana zany ny vanim-potoana mety hoe ho avy na vanim-potoana efa lasa. Zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe sampana ao anatin'ny antsoina hoe roa hakodesh zay nadikan'ny olona hoe esprit saint hozy izy. Raha ohatra ka amin'ny teny vahiny na hoe fanahy masina. Fa ny dikany mbola ho hitantsika inona ny dikan'izany hoe roa hakodesh zany Bezat Hachem fa amin'izao fotsiny hoe raha ohatra hozy izy ny olona anankiray ka mitrandraka an'izany hoe hahita na hifanerasera ny tontolo ara-panahy na hoe mahita an'izany hoe tontolo miafina zany de mila manana dinga izy antsoina hoe roa hakodesh. Kanefa io hozy izy miala tanteraka eo amin'ny olona anankiray zay manana alahelo ao anatiny na manana fijery resy, fijery maizina. Tenenina ao anatin'ilay hoe maizina zay hoe fijery negatif. Asory zay hozy izy satria io manala ny antsoina hoe roa hakodesh ou bereach min arevanot asher hi miktsateha she noteha. De afatra anankiray farany am'izay hozy izy. Ilao lavitra hozy izy ny toerana ataontsika hoe misy fahefana, misy hery, fakana pouvoir. Ndana hozy izy miataka an'ireo toerana reo na ohatra hoe ohatra mpitarika communauté, mpitarika ataontsika hoe orinasa moa zany fa mametraka ny olona anankiray amin'ny toerana misy fahefana, manana hery. Ilao lavitra zay hozy izy fa maninona? Na hoe ohatra zao alaitsika ohatra rabbin. Rehefa rabbin anao izy tandremo, ny tena marina torohevitra tenenetsika hoe anao zany manam-pahefana. Satria inona hozy izy mahatonga an'izay raha anao hozy izy mandeha amin'ny toerana io de ho vetivety de vita ny fiainanao, vetivety de maty ny dikan'izay satria mampiakatra toetra ratsy ditra be dia be eny amin'ny toerana antsoina hoe toerana misy fahefana sy feno hery na fandidiana. Io afatra anankiray napetraky Rabbi Chaim Vital fa ohatran'izao koa ny tohiny io satria tsy hitantsika eto ilay izy fa
fanotoana io any amin'ny boky anankiray hafa zay izy mbola tsy nosokafantsika fa ozy izy. Fa raha ohatra kosa ozy izy ka ny olona anankiray efa niezaka nanao ezaka ny mifehy ny antsoina hoe midautre haute na ireo ditrany na ny antsoina hoe toetra ratsiny, tsy misy olana mihitsy ary izy mihitsy ozy izy no apetraka eo amin'ny toerana antsoina hoe feno fahefana io satria izy zany efa misy ny antsoina hoe fahendrena eo aminy ary ny fahendrena io no miaro azy tsy ho faty. Iny hoe tsy ho faty, tsy hanota. Satria ny ota no mitondra fahotana. Ahoana zany hoe tsy hanota? Satria rehefa ny olona anankiray tonga amin'ny sehatra avo na hoe sehatra hoe filoha amin'ny lohany toerana anankiray dia inona ny zavatra mitranga? Lasa miredareda amin'izay ireo toetra ratsy sy ditra rehetrarehetra ireo. Miakatra ny fehibibony satria moa zany efa napetraka amin'ny toerana avo, amin'ny toerana feno fahefana, tonga dia mihebohebo hoe za zany noho izy rehefa miteny za tokony miheno fa raha vao misy mandika ny zavatra teneniko aza sanatria tonga dia vonoina na gadraina. Fiheboheboana daholo zany zavatra zany dia mora tezitra koa moa zany dikan'izay. Faharoa, rehefa tafiditra na mipetraka amin'ny toerana antsoina hoe fahefana, filoha, lohan'ny zavatra anankiray zay no teneniny teo, raha ohatra ka tsy voafehy ilay ditra dia manjary amin'ilay fomba fiteny amin'izay misy antsoina hoe lainga. Satria mila miresaka amin'ny be sy ny maro dia lasa mandainga miteny hoe zao no atao, zao ny tanana nefa tsy tanteraka izy amin'ny farany. Ny fahatelo, fitiavam-bola, fitiavana zava-poana eto amin'ity tontolo ity. Satria rehefa miakatra koa amin'ny toerana antsoina hoe fahefana zany dia omena olona voninahitra, omena mahazo cadeau moa zany izy na mahazo vola dia manjary lasa mifandray tsara amin'ny antsoina hoe tontolo materialy, ara-materialy, ara-batana. Dia tia ataontsika hoe tian'ireo harena harem-poana ozy izy ny olon-kendry moa zany, von Hevel. Dia nefa ny zavatra anankiray miandry azy koa raha ohatra ka zay rehetrarehetra zay ny laliny dia mihevitra izy hoe zay no mampafaly ataontsika hoe ny fandraisana ary fanangonana ny harena no mampafaly nefa amin'ny farany izy no malahelo indrindra, izy no antsointsika hoe tena ohatran'ny hoe pokaty ao anatin'ny fonony satria misy alahelo lehibe eo, misy zavatra tsy ampy ao anatin'ilay fanahiny satria ny fanahy sy ny vatana mila homena sakafo. Samy mihinana sakafo ny fanahy sy ny vatana. Izay koa efa hitantsika izay fa ny dikan'izay zany hoe raha ohatra ka ny vatana no tena kolokoloina dia ny fanahy menoana. Ahoana zany hoe fanahy-noana zany? Manjary feno alahelo satria tsy mahazo sakafo izy. Dia na manana ohatran'ny ahoana ary fa ao anatiny ao fantany fa misy zavatra tsy ampy. Dia izay alahelo izay no mitondra azy tsikelikely hanao fihetsika rehetrarehetra izay hoe hanadinina an'izay alahelo ao anatin'izay nefa ilay izy any amin'ny zava-poana ihany izy no mitodika. Dia vao may izy nefa mampitombo ny antsoina hoe ditra sy ireo ota rehetrarehetra izay misy. Dia izay hozy izy ny hafarany hoe izay mahatonga an'ity torohevitra ity tandremo hozy izy ny toerana misy fahefana, fanomezam-boninahitra sy zavatra ohatran'izay na ohatran'ny hoe resaka hoe filoha, fitondrana communauté sy ny sisa. Satria io hozy izy dia mampahaingana ny iainana eto amin'ny tontolo ity hozy izy. Fa araka ny tenintsika ihany, tsy hoe tenintsika fa araka ny Rabbi Chaim Vital ihany amin'ny boky anankiray hafa hoe raha ohatra kosa ka ny olona anankiray mifehy an'izany toetra rehetrarehetra zany, izy mihitsy hozy izy no apetraka eo amin'izany toerana izany satria voalohany indrindra tsy izy no tsy ny fiainany na ny halavany ny iainany eto amin'ity tontolo ity izy tsy ho hiova mihitsy satria efa voafeny ireo toetra ireo. Izay zany no tena marina no tokony hoe critère hozy izy ny teny frantsay ametrahana ny olona anankiray hitantana na io loha-tokantrano satria manomboka ao anatin'ny tokantrano anankiray ny fitantanana. Ao anatin'ny tokantrano zany ny toetra tokony hitan'ny antsoina hoe loham-pianakaviana ireo zavatra ireo. Ireo zavatra rehetrarehetra hoe mila mampiseho izy ary tena miaina ary tena izy mihitsy zany hoe voafehiny ireo ditra ananany. Raha ohatra ka misy mora tezitra, mila miezaka, misy ezaka ataon'ny loham-pianakaviana amin'izany hoe mba tsy ho latsaka amin'izany fahatezerana zany sy ny sisa. Raha ohatra ka misy finiavana na ataontsika hoe tsy hoe finiavana fa fitiavana amin'ny ataontsika hoe
fafinaretana ara-batana. Ataontsika hoe misy addiction hozy izy ny teny frantsay. Misy zavatra tena hoe tsy vitako mihitsy mifehy an'ity zavatra ty satria le zavatra no mifehy antsika, zay no antsoina hoe addiction. Tsy misy zavatra anankiray ohatra hoe ataontsika hoe toaka, sigara, reo paraky, zavatra rehetra zay hoe raha vao tsy mihinana an'ity za de efa maheno hoe mahatsapa hoe misy zavatra tsy ampy. Dikan'izay io zavatra io mihitsy no mifehy antsika fa tsy tsika amin'ny hoe maha olombelona no mifehy azy. Nefa zay no tokony ho izy. Zany rehetra zany izy mila amboarin'le loham-pianakaviana. Satria rehefa vitan'ny olona anankiray no mitondra sy mitantana ny fianakaviana, tokantranony, afaka koa izy zany amin'izay fotoana zay manana mitantana toerana ngezangezaka kokoa ataontsika hoe eo amin'ny tanàna misy azy na ny fokontany misy anazy, de aveo tanàna, de aveo ataontsika hoe province, de amin'ny farany firenena sy ny sisa. Fa miainga foana zay amin'ny fomba fitondrana atao anatin'ny antsoina hoe tokantrano. Ary ny ao anatin'ny tokantrano ary mbola misy dingana anankiray alohan'izay antsoina hoe olam katanina hozy izy ny teny hébreu na tontolo kely. Iza zay? Adama, olombelona. Ny fomba fifehezantena miainga amin'ny tena ilay asa. Rehefa haitsika no mitantana na mifehy ny tena, fifehezantena, zay vao afaka miraikitra ataontsika indray hoe manampy na miakatra dingana avo anankiray hafa. Inona zay? Le fifehezantena, de lasa hoe fifehezan'ny tokantrano satria misy an'izay ny antsoina hoe tokantrano sy ny sisa sy ny sisa. Ezra Dashem, misy fanontaniana ve sa hatramin'izao aloha mazava? Shalom tsy haiko izy anao amin'ny YouTube fa Baruch Hashem. De tohizana kely indray hozy izy ato zany. Zao zany tsisy fanontaniana. De hita rahak mesicha betela. De tohizany indray koa anankiray, torohevitra anankiray hafa. Eo lavitra hozy izy ny toerana firesaresaam-poana. Manokatra na ataontsika hoe resaka tsy manome tsisy tombontsoa ara-batana sy ara-panahy, firesaam-poana, le vatalahy. Ho misy sheker ary miresaka koa hoe lainga amin'ny toerana anankiray na olona anankiray. Fantatra zany fa misy lainga tenenina eo aza miala lavitra amin'izany toerana zany hozy izy. De hanofa ny fandokafana. De le tsinout le tena hoe ahoana zany hoe manimba na tena manaratsy tanteraka ny olona anankiray. De la shon ara, ny lela ratsy na mitovy ataontsika mitovy amin'ny terme anankiray teo foana hoe maka manaratsy ny olona, miteny ratsy. Ki hen katov asher enana mekabelot pne shechina le olam haba. Satria hozy izy ny olona rehetrarehetra zay manana fihetsika tahaka an'izay, de ohatran'izao ny zavatra voasoratra miafatry ireo olon-kendry ho mikasika an'izany olona zany, tsy handray ny antsoina hoe tarehin'ilay shechina, ilay fisehony Hashem zany, fisehon'ilay nahary any amin'ny tontolo ho avy, le olam haba. Sady tsy mahita azy eto amin'ity tontolo ity no mila fantarina izy fa ny olona mampinao an'izany resaka zany de tsy ho ahita mihitsy ny tarehan'ilay shechina ny Hashem. Iny dikan'izay tsy eo akaikin'ny Hashem zany olona zany fa tena lavitra be. Aiza no misy azy? Any amin'ny Gehinam na dikan'ny olona hoe afo be, fa tsy vitany hoe afo be fotsiny izy fa Gehinam, any izy mitoetra aloha izy. Dikan'izay moa zany mbola tsy hany, tsy ahitany mihitsy ny tarehan'ilay nahary sy ny vadiny, sy ny shechina no antsoina hoe vadin'ilay nahary. De hozy izy ve achoz be anava a mevia l'idée roa hakodesh. De naveriny indray izy teo. Raha ohatra hoe izy ny olona anankiray zany te hahazo an'izany le hoe fanahy masina na le roa hakodesh, inona no tokony ataony? Mitandrina tsara mba ho lasa antsoina hoe ny fanetretena. Tsika mantsy mandeha aingana fa tena marina misy afaka fampianarana lava be lalina be anatiny. Inona hozy ohatra? Betsaka zao any amin'ny ataontsika ny tanin'ny Afrika indrindra koa Madagasikara misy ireo olona antsoina hoe profety, mpaminany, manana ny fahitana ny zavatra ho avy.
miresaka ny zavatra ho avy, manana antsoina hoe fanahy masina miditra ao aminy. Tsy miteny za hoe diso, tsy miteny za hoe marina, satria matoa miteny misy zavatra zany ao ataontsika hoe zay ny heviny. Fa inona ny zavatra tokony jerena ao anatiny? Enoina le olona miteny an'zay de jereo hoe miatra, hita taratra eo amin'ny fomba fiainany, eo amin'ny fomba fiteniny sy ny fomba fisainany ve ny antsoina hoe fanetretena. Raha tsy hita zay de mizara amitsika za zao, mizara aminareo hoe mpandainga zany olona zany, ary na mahazo afatra na mahazo ataontsika hoe nahazo feo na misy zavatra niteny aminy sy ny sisa, mila fantarina fa nale feo azony ary any anatin'ny antsoina hoe shaker, lainga. Mety mahita mihitsy izy fa le reo zavatra nanome azy an'ireo fahitana reo misy antsoina hoe lainga. Zay zavatra zay amin'ny manaraka ianarantsika tsara, satria miankina amin'ny antsoina hoe anava, fanetretena. Io fanetretena io no antsoina hoe hery na fiarovana mba fiarovana amin'inona? Amin'ireo fahitana azo avy amin'ny zavatra ny tontolo ara-panahy fa any amin'ny ilany tsisy hasiny. Satria mila fantarina fa rehefa any amin'ny ataona hoe tontolo ara-panahy, misy koa ny antsoina hoe tauve, vera, ny tsara sy ny ratsy, entre guillemets ny ratsy. Reo zava-misy any amin'ny tontolo ara-panahy reo koa afaka miresaka amin'ny olona anankiray, fa io miankina amin'ny toetran'ilay olona. Raha ohatra ka le olona zatra mpandainga nefa miditra amin'ny antsoina hoe tontolo ara-panahy ka afaka ataontsika hoe mifanerasera amin'ny zavaboary ara-panahy de arakaraky ny adiony fony no azahoany hazavana. Raha ohatra ka olona anankiray madio tena mangarahara ny fony, tonga de zavatra rehetrarehetra azony am'zay dia any amin'ny ilany feno hazavana, any amin'ny antsoina hoe tauve, tsara. Raha ohatra ka io olona anankiray io anatin'ny fony sady misy ny tsara, misy ny ratsy, dikan'izay na tsindrimandry io na fahitana azony io de miteny ny olon-keny ohatran'izao hoe mbetika, marina ny teniny, mbetika, diso, mandainga, lainga le zavatra aseho. Zay mahatonga ny hoe raha vao misy hoy izy zany ny fonao tsy madio tsara fa mbola feno an'ireo ditra an'le resantsika reo, zay mahatonga de dikan'izay na anao ary miteny mihitsy le olona hoe zany ataontsika hoe mpitaiza amin'ny fomba malagasy zay, nitaiza za, mifanerasera an'ireo tontolo ara-panahy za, vitako tsara zareo sy ny sisa, fa satria ny fo maloto de ny zavatra ho ataony arakaraky ny fontsika. Tsy izy no ratsy fa izy no mijery fotsiny hoe zao zany ny fonao de zao no mendrika ho azonao. Zay mahatonga anazy miteny hoe ataovy apetrao ny antsoina hoe fanetretena. Ny olona mahay manetri-tena, ny olona mahatsapa foana fa diso na hoe misy zavatra azony foana amboarina amin'ny fiainany. Dikan'izay tsy hanaiky mihitsy zany hoe satria za moa zany ohatran'izao de za le izy, fa hoe matoa misy zavatra mitranga eo am-piainako, misy zavatra tsy nety nataoko zany. Inona zany no tokony amboariko am'zay fotoana zay? De hoy izy, le aia ke iskofa nid raseta legedolina de ketanina. Inona hozy izy zany antsoina hoe olona mendrika izany, tsy hoe mendrika, olona tahaka an'inona hozy izy ny olona mahay manetri-tena zany? Ny olona anankiray zay manaiky ho itsahany na hitsanganany ny olon-dehibe sy ny ankizy. Zay hozy izy le sarin'olona antsoina hoe
mahay manetry tena. Afaka mandiny tena zany tsika zao hoe aiza ho aiza moa zany za raha ohatra ka hoe za am'zao fiainako zao a, misy olon-dehibe manitsaka anahy. Inona le hoe manitsaka? Kisarisary zany fa hoe le olon-dehibe eo amboniko, de izy zany no avo ho za ary za zany no itsahana, ataontsika hoe rehefa misy zavatra teneny tonga de ataontsika hoe izy zany marina fa za diso. Ahoana ny fomba andraisako an'izany? Tezitra ve za? Voadona ve ny foko am'zay fotoana zay satria nisy an'zany zava-mitranga zany satria izy zany hoe lehibe. Ahoana ny fandraisako an'izany? Faharoa koa, ny olona ambany ataontsika hoe ambany noho za, ankizy, mamaly anahy koa le ankizy. De za ve hiteny aminy hoe fantaro fa zany mbola lehibe noho ianao e. Sa maheno an'le hoe na ankizy koa ary de avelako izy manitsaka anahy. Zany hozy izy no antsoina hoe olona mahay manetry tena. Resahana le izy mora, fa rehefa tonga am'zay le izy eo amin'ny fiainana, hafa mihitsy satria io mahatonga an'le hoe inona ny hafatra tian'ireo olon-kendry hampita ho amin'ny taranaka. Fantaro izy fa ity misy lova faran'izay sarobidy indrindra ary misy lanjany indrindra eraky amin'ny zavatra rehetra nataony Nyalenahary. De inona? Ny fahendrena. Fa matoa le izy hozy izy a, zavatra farany sarobidy ary misy lanjany indrindra. Sarotra ny azahoana azy fa tsy hoe nianatra an'ity indray mandeha tsika de zay, azoko zany le izy a, endry zao. Mahay ny antsoina hoe inona izy teo? Ny fanetretena. Azoko izy zay. Tsy zay le izy. Eto izy a manoro, fa manoro ataontsika hoe manoro lalana. Fa ny ahoana ny moa zany hoe ny ametrahana an'izay eo amin'ny fiainana. Isan'andro am'zay jerena ahoana ny fomba firaisantsika amin'ny olon-kafa. Misy olona miteny anahy: fa izy moa ty olona ty misehoseho miteny anahy hoe ohatran'izao, 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 ndaso ara vavaliana. Na hoe miteny izy tonga de voadonana ny fo. Tonga de fantatsika fa mbola tsy ao anatin'ny antsoina hoe anavaha. Zany tsy midika hoe mitsara fa hoe fantatro zany hoe aiza ho aiza ny misy ahy ary hanao ezaka zany za fantatro hoe ty le olana ato amin'ny fiainako satria isaky ny misy ankizy na misy olon-dehibe miteny zavatra amiko a, tsy manaiky za, tsy ekeko le izy ary mandona ny ao amin'ny foko zany zavatra zany, tsy ekeko dikan'izay gahava na fihebebona zany. De hozy izy ekenesa atova izy ve'atom أذنيها شموع رخيوت بلشون آرا وحياك إلام لو يفتح بيف إلا بتورا وبمتفوت وبمعسي و متانها أخريخي. De ezaka anankiray farany misy torohevitra anankiray koa izy, idio izy izy ny sofinao amin'ny inona? Mba tsy haheno ireo ataontsika hoe lasaonarà, ataontsika hoe fanaratsiana olona sy ireo ataontsika hoe fanimbana ny anaran'ny olona. Sy ny ataontsika koa hoe ny resaka ny olona anankiray zay hoe manimba na mivaza. Ohatra hoe miteny mivazavaza zany e, manaratsy olona, manambany olona. Idio hozy izy ny sofinao am'zany fa manjary tafiditra ao aminao koa le izy, zay loto mivoaka amin'ny vavan'ny olona zay hozy izy. Haya ke'elam lo yiftar piv ela de atao hozy izy ezao mafy ny mampiasa ny vavanao na hoe rehefa misokatra ny vavanao de amin'ny fianarana Torah, amin'ny firesahana Torah sy na hoe fanazavana an'ireo lalàna mitsivoty na koa hoe zavatra ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe andeha any an-tsena satria hividy zavatra de mamaly olona miteny hoe miarahaba olona mantany ny vidiny, tsy maninona reny zavatra reny fa hozy izy ezao hozy izy a rehefa misokatra ny vava de amin'ny resaka Torah, amin'ny resaka fahendrena, amin'ny resaka fianarana an'ireo lalàna sy ny sisa. Zay ihany hozy izy no ezaka tokony atao raha ohatra ka olona anankiray zany mitrandraka an'izay dingana antsoina hoe hasid.
rehetantsika teo hoe olona ataontsika hoe mpanao asa soa. Ou بيقولها آدم بالصباح فالنيم يفوت velashon raha. Donc naveriny any de rehefa mandray olona ozy izy de raisiny olona na iza io amin'ny tarehy mahafinaritra, amin'ny ary amin'ny feo malefaka. Velo تشتبه بمعاصيها هتوفيم لبريوت كي تفسيد شخاخيها ועוד תקבל עונש על כך. תראו איזה. Za afatra anisan'ny afatra farany napetrany. Tandremo koa izy ny ataontsika hoe mitabataba amin'ireo asa soa natao. Na hoe miantso olona, jereo tsara fa za nanao an'ity asa soa ity, za no nahatonga an'izao, za. Zany ozy izy raha zay no natao tonga de very eo ny eo ireo mérite na ny ahoana moa zany ataontsika zay, tsy mérite ny famendrehana zay tokony ho azo de very tanteraka satria ohatran'ilay niresantsika tamin'ny farany teo hoe ohatra hoe izy misy zany ny olona tena hoe mampiseho antenany any amin'ny réseaux sociaux, Facebook, maka vidéo jereo fa za manampy olona mahantra, jereo tsara fa za zany manan-karena de asehoko ihany le harenako fa amin'ny alalan'inona hoe jereo tsara fa manampy mahantra za. Le fihetsika dia tsara satria fanampiana mahantra ary izy manatanteraka azy de tena mety le izy, fa ny tsy mampety azy satria mantsy ao anatin'ny Torah na ny zavatra tsara nefa tsy hainy no manatanteraka azy de lasa ratsy le izy, ratsy ny vokatra ao anatin'le izy satria misy an'izay le hoe jereo za fa za no manao asa soa. Ny olona mpanao asa soa tsy fantatra iza izy ary tsy ho hitanao mihitsy hoe iza no nampiany fa manao asa izy de vita. Ho an'ny be sy ny maro tsy fantatra hoe iza zany tao ambadika de hita siny. Tandremo izy zany no mirehare amin'ny asa soa natao satria iny amin'izy avy tonga de very tanteraka ny mérite. De hoy izy ki tafsida shahareha ועוד de afatra anankiray farany koa izy تقبل عونش alken. Tsy vitan'le hoe very ny mérite fa mahazo عونش lasa hoe jerena kely fotsiny le dikan'izay fa adinoko izy amin'ny teny gasy. Lasa hoe عونش mahazo sazy izay satria sady very le asa soa natao no voasazy, mahazo sazy vokatrin'izany fihetsika zany ozy izy. Reny rehetra reny averiko ihany raiso naoty rehefa azo naoty le izy averimberina satria rehefa mianatra an'ireo tsy maintsy mitranga amin'izay eo amin'ny fiainana tampoka amin'izay misy an'izao zava-mitranga zao, zavatra miainana zao hoe teto le olona tena nanatezitra ahy mihitsy fa maninona tampoka eo lasa misy an'izay satria eny no antsoina hoe fanaovana antsoina hoe exercice ozy izy ny entraînement moa zany ozy izy ny teny frantsay. Manao entraînement am'zay anao zao hoe inona le azonao zany le concept ndao ara fa miditra anaty ring am'zay anao anatin'le toeram-piadiana ndana am'zay ara miady amin'ilay toetra ratsy. Zay no atao eto. De hoy izy teny am'zay farany אחר כך ייזהר מאוד בתפילת המנחה כי לא נענה אליהו זכור לטוב אלא בתפילת המנחה. Tampoka amin'izay zany miditra rehefa vita daholo ny antsoina hoe toetra na midot raot, miditra izy amin'ny antsoina hoe mitzvot na ny fomba sy ireo asa zay atao natokana ho an'ny Hashem. Mila miezaka koa izy am'zay zany ny olona rehefa miresaka isika ny lalàna hoe fomba sy fady ny tsy manadino ny antsoina hoe mincha na le vavaka atoandro satria any amin'io vanim-potoana antsoina hoe mincha io izy ny Eliahu Hanavi no mipoitra amin'ny olona fa raha tsy atao io mincha io de tsy mipoitra mihitsy Eliahu Hanavi ary tsy ahita an'izany Eliahu Hanavi zany le olona. Kody Eliahu Hanavi, Eliahu le hoe Eli ozy izy ny be sy ny maro. Shalom Rabbi Yoshua. Afaka mandray fitenenana raha ohatra ka misy fanontaniana.
Ay, misy anteny zafady, rehefa manao asa soa ka tsy atao fantatrin'ilay olona dia misy tsy mandray mihitsy ilay olona. Aha, afaka mandray tsy haiko mety tsy afaka miresaka angamba fa inona no tokony atao? De voalohany a, le olona zany hoe tsy mandray satria tsy fantany le olona nanao an'le asa soa. Raha ohatra ka zay ny zavatra mitranga, ny Shalom tanjona Rav, azafady. Efa nataonay mantsy zavatra de tsy mandray mihitsy le olona hoe avaiza ty de tsy sa le olona mandray satria zay miteny hoe mba omeo an'ny ray anina ty de azo atao fantany hoe avy taminay le izy. Tsy mandray mihitsy le olona. Raha ohatra ka zay ny mitranga, ohatra hoe araky ny toramasy de hoe ny ampahafolo ny karama zany omenany atao tsedaka. De efa nisy fampianaran'ny Ravy taloha ihany zay zavatra zay hoe tsy mety raha ohatra ka fantatry le olona mihitsy hoe ianao no manome an'le izy. De miezaka ihany hoe asitrika le izy de tsy mandray mihitsy, tena tsy mandray mihitsy le olona. De zay no ana hoe inona no tokony atao amin'le izy. Ny tena hoe fantatro zao hoe mety de hoe ohatra hoe misy fikambanana reny Ravy ohatra hoe fikambanana mitaiza zazak'ambody reny ma tsy fantatra mihitsy hoe avy tamin'ny ray anina reny, de am'ireny foana zay vao tena hoe mety. Fa raha mahita olona anankiray zao ohatra hoe sahirana izy ara-pila velomana na hoe misy zavatra tokony hampina azy de tsy mandray mihitsy ny olona. Misy tsy mandray mihitsy. De inona no tokony atao amin'izay zavatra zay? Voatery ve tsy maintsy hoe ampiana le olona, voatery ve hoe tsy maintsy hoe fantany zay zavatra zay sa tadiavana hevitra hafa mihitsy hoe izy raha tasema azony Ravy angamba zay. Mazava tsara mankasitraka amin'ilay fanontaniana. Ny torohevitra ny zavatra azo atao am'izay efa notenenina teo a, misy mantsy amin'ny any Israela zao misy antsoina hoe boaty fanaovana tsedaka zay mipetraka any ivelany na amin'ny antsoina hoe association araky ny teninao teo. De ny olona mandefa an'le izy any, tsy fantatra hoe iza no mandefa azy, tsy hoe ahoana fa misy toerana anankiray zany mivondrona ao daholo ny tsedakan'ny olona. De iny am'zay le association no mizara azy am'izay tompon'ny olona zay mila an'izay fanampiana zay. Ohatran'izay ny fataony tena marina. Raha ohatra zany misy olona anankiray tena tsy mandray, tokony na manantona toerana hoe fantatra fa ty toerana ty hanampy olona. De le olona tafiditra ao anatiny. Antsika tena marina tsy mieritreritra hoe iza no tokony omena fa io fikambanana io mpizara na mpanampy hanao asa soa amin'ny olona. De am'izay fotoana zay anao afaka manantona an'le ny mpitondra mpitantana an'le fikambanana, tonga de any alefa le izy, tsy hitan'olona zany hoe tsy hita zany hoe iza no nanome azy. Zay no fataony tena marina fa hijanona mihitsy na de hoe ary mandefa olon-kafa hoe ty omena an'iny mihitsy, satria le olona koa ary mitazona an'le vola de izy koa zany manjary ohatrany hoe izy zany no hitan'le olona ary azo ohatrany hoe mazava ihany koa anie le fihetsika le olona hoe inona ty vola omena ty, avaiza iza, ianao tsy niteny hoe iza no nanome azy. Sao de hoe sanatria izany hoe misy zavatra ratsy zany nampidirina anatin'le vola ohatra, satria moa zany fantatsika fa misy olona koa afaka manao an'izay. Fa zay mahatonga an'le hoe le izy fotsiny ampidiro any toerana anankiray fantatrao fa mpanampy, fikambanana manampy olona, mpizara ataontsika hoe manao asa soa le fikambanana de alefa ao any le izy de vita zay tsy mieritreritra intsony hoe iza no maka aiza fa rehefa tokony ho azon'ny olona io le zavatra de ho azony. Mazava? Atasema mazava tsara Ravy. De vitana am'izay zany izy ty. De elahy de hoe zany azadino ozy izy ary misy ezaka lehibe zany tokony atao. Ieza herme odds maninona arabe tany amin'ny teny an'izay hoe azadino le vavaka antsoina hoe mincha na le vavaka amin'ny atoandro, satria io vavaka io no faran'izay sarotra tanterahana indrindra ozy izy. Na ohatra le vavaka maraina na ny vavaka alina, reny ohatra ataontsika hoe mety afaka apetraka fa le mincha ozy izy no tena sarotra. Satria maninona? Any no ny olona mahavita manao ny mincha ozy izy no hoe manana mérite, manana mendrika nahita ny Elie.
mpaminany Eli na Eliahu anavy. Araky ny voasoratra any amin'ny lovatsofina antsoina hoe Brachot daf vava page fahaenina any ty référence de ohatra ki sha'at dina gamoho satria fatary koa izy fa io vanim-potoana antsoina hoe après midi na hoe atoandro dia vanim-potoana enjana fitsarana ary mahery. Gamor o ki pene hayom ve nad'u tsilale erev satria hozy izy avy nandray ny tarehan'ny masoandro, tarehan'ny hazavana, tarehan'ny andro azafady tsy hoe masoandro, tarehan'ny andro sy andeha ilentika anatin'ny alokon'ny alina. Zay le raha ohatra ka dikako ara-baty teny. Fa inona no tiany tenenina io? Vanim-potoana miova. Teo andro de hiditra amin'ny alina. Zany fiovana zany hozy izy de fatary fa mariky ny dinim, rigueur, vanim-potoana enjana, ataontsika hoe enjana zay angamba. Vanim-potoana enjana zany rehefa hoe ny alina amin'ny antsoina hoe yom, andro de miditra amin'ny vanim-potoana anankiray antsoina hoe alina. De zay mahatonga koa hoe eo mihitsy zany mila atao le vavaka satria iny vavaka iny no mampalefaka an'izany vanim-potoana enjana be zany. De zay ny asan'ny Israelita satria io vanim-potoana io tsy hoe ny Israela irery ihany no miaina amin'izany fa zao tontolo zao miaina amin'io vanim-potoana io. De ny asan'ny Israelita zany mba hoe rehefa mivavaka de anisan'ny fifantohana tokony ananana rehefa mivavaka satria ho an'ny be sy ny maro no ivavahana fa tsy hoe Israelina fotsiny. Ho an'ny be sy ny maro. De mba hoe ho malefaka ho an'ny be sy ny maro io vanim-potoana zay fantatra fa enjana io vanim-potoana io ary gevorot mahery mba ho malefadefaka. Obe ioter iza erba tefilat arvid ary apiny indray raha ohatra anao izy nanao ezaka lehibe amin'ny fanatanterahana an'le vavaka amin'ny atoandro de mbola apio ihany koa izy zany ezaka zany indrindra amin'le vavaka amin'ny alina arvid. Asher kvar hahosher yechase eretz vechol mazikim mit orerim lechanot al guf adam ve'al nafsho be'aluta la tête cheshbon le yotsrah. Satria maninona hozy izy ndray eo vao may hozy izy zany mila miezaka ary mila miady amin'ny fanatanterahana an'io vavaka ataonao ary io satria amin'io vanim-potoana io izy no inona zavatra antrano miditra tanteraka ny aizina ary io am'izay le fombatsika sy fahalalantsika, fahalalany ray aman-dreny tany aloha. Inona zavatra ny teny hozy izy? Feno ny aizina hozy izy ny tany ary kol amazikiny ireo ataontsika hoe zava-misy ara-panahy izay mpanimba dia mifoha lechanot al guf adam ary anenjika na animba ny vatan'ny olombelona. Io zavatra io fahaizana, fahalalana, fahendrena fantatry ny ray aman-dreny sy ny razam-betany aloha. Rehefa maty masoandro tsy mivoaka tsony any amin'ny antsoina hoe tokantrano. Tsy fanao zany hoe mivoakalina. Satria voalohany indrindra fantatra fa rehefa amin'ny alina misy zavatra ara-panahy mifoho. Satria maninona? Ny alina no vanim-potoana nen'zareo azahoan'zareo miaina, mivoaka. Zay mahatonga ny teny hoe taitra hozy izy ireo zavatra mpanimba. Mazikim zany za tsy teny hoe anjely fa zava-boary mpanimba fa any amin'ny tontolo tsy hita maso ary animban'izy ireo olona zay mijanonjanona any ivelany amin'ny andro alina. Ny zavatra tsombany ao de mila fantarina fa inona? Manimba ny antsoina hoe any amin'ny ditran'ny olona le izy no manimba. Ary manana hery zareo nanao an'izay satria ny alina dia vanim-potoana natokan'ilay nahary ho an'zareo. Ka tsika ataontsika hoe olombelona ny andro hazavana no natokana ho an'ny olombelona. Rehefa tonga ny alina de tsy mivoaka ny trano intsony fa ny olombelona matory de ireo indray no mifoha satria ny tontolo antsoina hoe alina ho an'zareo. Ireo no tokony manjaka ary ireo no manana an'le toerana any ivelany amin'izay fotoana zay.
Fa inona ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana? Nasiana poteau, nasiana jiro ny tokotany. Dikan'izay afaka antsika zany hoe mazava zany ny andro na alina ohatran'ny ahoana ary fa misy jiro hony, mivoaka antsika. Inona ny zavatra mitranga amin'izay rehefa avy eo? Any amin'izay ny olona antsoina hoe ndao ary hanala azy, avy niasa tamin'ny maraina, ndao hanao fety, ndao hiala sasatra amin'ny alina. Fantatra ny zavatra mitranga rehefa miala sasatra. Miakatra ny antsoina hoe fihinanan-kanina, fisotroana, ny ady rehefa avy eo rehefa miakatra amin'izay ny ataontsika hoe ny rano mahery, misy ady na koa hoe miakatra ny fafinaretana dia manjary mandeha mivoaka dia misy zavatra be dia be mitranga amin'io vanim-potoana io. Reny rehetrarehetra reny sao dia na dia tsy mahita maso ary isika fa izay no antsoina hoe asan'ireo hery mpanimba mazikimy. Sombany ilay Adama hozy izy, olombelona. Gofadavy alinafisô ary tsy vitan'izay sady manimba ny vatany izy no manimba ny fanahiny. Eo amin'ny manaraka miditra amin'ireo fa zany ny zavatra rehetra resansika zany dia fahalalana sy fahendren'ny olon-kendry tany aloha. Aza mivoaka alina. Tsy misy zany hoe tovovavy na ankizy na lahy na vavy mivoaka alina fa indrindra moa zany vehivavy tsy misy an'izany. Raha vao maty masoandro zany ao an-trano tsy mivoaka intsony. Mechanot al-gouf Adam nefasho obe alota la tête heshbon le iotsade. Amin'ny fotoana eo amin'izay izy satria fantarina sa rehefa atory an'izay mantsy tsika, zay le kavana le fantohana nianarantsika tany aloha, fa rehefa atory tsika dia misy ny antsoina hoe fitsarana isan'andro eo anatrehan'ilay nahary hoe inona no nataoko tamin'ity andro ity, zao no tsy nety nataoko, zao no nety nataoko dia misy fitsarana eo. Raha mendrika ny mbola miaina dia amin'ny maraina tsika mifoha dia zay mahatonga ilay vao mifoha dikan'izay mbola nisy fifamindram-po ilay nahary na mialahy hanao ezaka indray amin'ity andro vao manomboka ity mba tsy hanaitsiko an'ilay ratsy tsy nataoko tamin'ny omaly satria velona ihany za satria rehefa miteny mantsika ny teny gasy hoe matory, misy ilay hoe maty ary ory. Maninona no misy ory satria andro fitsarana io. Mitsarana zay hozy izy miteneniny hoe aza ampitomboina intsony hozy izy ilay zavatra rehefa tsy nety tamin'ny andro nataonao raha ohatra ka sanatria izany isika mbola manao ota satria eo amin'ny fotoana antsoina hoe fatoriana io mihitsy ianao no tsarana. Ka raha anao indray nefa mivoaka vao may ianao tratran'ireo zavatra mpanimba ny vatana sy ny ara-panahy, mitarika anao nanao maditra, misy ditra dia vao may zany fitsarana rehefa avy eo sanatrian'izany enjana be. Zay zany miafatra resantsika eto aloha amin'ity. Hitantsika zany fa hitantsika zany fa ireo hafatra navelan'ny olon-kendry mikasika ny antsoina hoe fahendrena dia mikasika foana dia tsy maintsy any amin'ilay hoe ditra, midot raot. Iny no tena feno hoe misy ilay fitenenantsika, fitenenan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe endre tsara ilay roa. Endre tsara ilay roa. Fahendrena no fototra ny zavatra rehetra. Misy olona anankiray na feno intelligence faran'hitan-tsaina fa tsisy fahendrena, ny fahalalana tsisy dikany. Misy olona anankiray mipetraka amin'ny toerana antsoina hoe feno fahefana na ataontsika hoe loham-pianakaviana, manam-pianakaviana zany izy nefa ny fahendrena tsy eo. Sarotra be ny mitenenana hoe azo mendrika no hajaina satria tsy eo ary ilay fahendrena. Zay mahatonga ny afatry ny olom-be. Endre tsara ny roa. Baruch Adonai leolam, amen beamen. Toda rabba Rabbi Yehoshua. Endre tsara. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Toda rabba mankasitraka rabanita Shoshana koa hitako teo sy ireo izay nanaraka tao amin'ny YouTube. Bezat Hashem tohizana ihany ny fampianarana ary hozaraina eo amin'ny Facebook ihany koa ny fanarahana azy raha ohatra ka tsy afaka nanaraka amin'ny vatany. Bezat Hashem. Shabbat Shalom dia amin'ny manaraka be no miresaka. Bezat Hashem. Toda rabba.
afatra ho anao ry malale ty misy afatra ho anao zay mbola malala afatra vany amin'ny zanahary faratapony azavana afatra vany amin'ny fahagola faratapony fahalalana ho alainy zanahary amizagny masoandro amam-bolane nikitana ny rivotra madio sy ny ranorana de manomboka androany anao mandoapa isambolana fa ny olombelona ozy varina masika fotsiny de mamorona olana mifamono isanandro isanandro de tsy ahitana fiarahamonina diavolana fanitranona findra tsy mitovy ny zorony ny fosiny fanahy efa nameko anao nataoko sorony tsy betsaka mantsy ny azo anatodizany vorony raha misy mandrava zanahary any ambonay mamory